Inona no atao hoe fahasambarana aminao? Inona no atao hoe fety sambatra? Ary ny vola ve mahasambatra aminao? Zay ny fanontaniana ho apetrako amin'ny olona eny rehetra eny androany. Raha tamin'ny herintaontsika niresadresaka sy nanome fanampiana ho an'ireo olombelona mangataka. Amin'ny taona ity indray te hiresaka sy amin'ny cadeau de Noël ho an'ny olombelona miasa mafy. Ny mpivarotra eny an-tsena, ny mpisidina sarety, ny tantsaha, ny mpamboly, ny makorela. Fa maninona ianao te ampiresaka makorela? Miasa mafy reniko. Ho an'ny tanindrazana nanaovako an'izay. Sotranao. Rehefa avy eo indray zareo zany no resantsika androany dia omentsika fanomezana ny krismasy sambatra kokoa ny fetin'ny zareo. 900 000 ariary no omentsika. Mariako fa efa manana charge fixe sy mamelona tokantrano ary tsy hoe milliardaire fa ny afahako manampy olona dia ny fampiasanareo be tamin'ity taona ity ny code promo tap saint top azahoanareo 10 € de bonus. Ka amin'ny 2025 andao atao record mihitsy ny fampiasanareo an'izay code promo top zay. Afahantsika manao hetsika ohatr'izao foana isaky ny farany taona. Amin'izay tsy miova mipesiko fa isaky ny Noely afaka manampy olona foana tsika. Ohatrany amin'ny vola tsy miova ihany koa fa mijanona vola. Sponsor n'ity vidéo ty miaraka amin'ny tap send. Tsy anderery moa fa ratsy noho ny lehilahy raha irery. Ka za tsy te ho ratsy dia io ary ny vadiko. Salamo! Vonina me cadeau ianao? Vonina tanteraka fanotaniko dia maninona ny volonao isaky ny Desambra dia mikorotam-bolo loatra zao foana. Za zany raha milamina ny voloko tsy dia mirara olona fa rehefa mikorotana ihany io vao hoe te hanampy olona be zany. Eny ale, lazalitsika e! Mariako fa ho an'ny olona rehetra ho hitanao atao anatin'ity vidéo ity na lefa mialoha foana ny namanay anontany hoe mazoto ve ny olona hiresaka sy hialaina vidéo. Zay vao tonga za sy Neptunia. Safady manelingely eo am-perinasy. Isa ny anaranareo? Bébé Marie. Mamboly fivelomanay. Dia amin'izao krismasy zao zany misy fanontaniana kely tianay apetraka hoe aminareo inona ny atao hoe fahasambarana? Fahasambarana aloha dia fahasalamana ny voalohany indrindra. Dia inona moa fa rehefa misy sakafontsika dia izay koa ny fanampiny. Marina izany. Dia saina falifaly. Fa raha vao tsy falifaly ny saina aretina angamba no hita. Aminareo inona ny atao ary hoe fety sambatra? Mba mihinana izay fihinan'ny olona mihinan-kena. Fianakaviana zany manam-bola mbô mahay mitovy daholo ny fianakaviana samy salama ny aina mba falifaly e. Dia ny farany hoe ny vola ve mahasambatra? Ny vola eny e, ny lafiny anankiray aloha mahasambatra satria raha tsisy ny vola moa anao inona moa mba hifalifalianao. Zay indrindra. Fa ny lafiny anankiray indray tsy dia mahasambatra loatra ny vola satria tsy mampiavana. Rehefa misy ny vola tonga daholo ady ohatra ny hoe mangalangalatra. Ohatr'izao zao ohatra hoe manam-bola zao manao tsinitsinina tsy manam-bola satria rehefa tokony mbô ho an'le mahantra kely zao ohatra totoran'le manam-bola. Dia zay ataoko amin'ny lafiny anankiray zany mahasambatra le olona manam-bola amin'ny lafiny anankiray nefa tsy mahasambatra. Fa raha ohatra hoe fampitsindro zany tsika dia mahafinaritra hoe mifanay mindray ina dia mifanohana dia mahasambatra. Dia mahasambatra afaka mifanantony tsika dia mba falifaly zay falifaly tonga amin'ny fety dia falifaly bebe kokoa za sady Efa hatraminao viana zay zany nareo ny namboly? tamin'ny raika amby fito mety aminay le fambolena siana dia mitombony fotsiny mba fahavokizana sy mitovy amin'ny olona mba irina zany tsy hangalatra dia afaka mihina dia falifaly. Dia satria moa zay faly miresaka aminareo misy cadeau de Noël fanomezana amin'ny krismasy omenay amin'ny olona miasa mafy. Ty zany misy fanomezana kely ahitana ianareo amin'ny Facebook. Bebe manao Facebook? Tsy manao, tsy maninona mihitsy. Dia ty zany misy fanomezana 150 000 ariary anaovana fety sambatra dia mirary soa anareo. betsaka ten'Andriamanitra dia hoe lavelona tsika. Tsika rehetra. Fa raha ohatra misy mba hitadiavanareo anay eto Bébé Marie. Zay Bébé Marie. Amin'ny taom-baovao dia mandalo aty nareo amin'iny andro eto zay. Misaotra betsaka Bébé Marie a. Raha tsisy anareo dia tsisy sakafo hoanina zay fa dia misaotra betsaka. Tena misaotra. Tena misaotra. Raha mazoto ary zay dia hototo fanange dia tsy matsena amin'ny taona ho avy. Dia hoe hoentina atao aiza olonareo? Ny olona zany fa tsy projet ampanjakana fa olona manam-bola no ako dia hitomby an'io fotsiny. Fa zay tena mbola mazoto satria ty fivelomanay fa rehefa kelikely mety tsy ambola ety itsony. Za matoa fa tenaiko ny afatra dia mirary soa. Mirary soa be dia be velom Bébé Marie io. Tsika rehetra. Raha ho anahy manokana dia samy manana toe fahasambarana. Kristianina zao manana fahasambarana mety hoe fiainana ara-panahy. Dia sasany indray ny fiainana sambarana
fahasambarana indray mety hoe fiainana ranofo hoe manana tôbila na manana ohatr'izany na manokana zany zao na fiainana sambarana zany na dia ohatrany hoe mena miaraka amin'ny vady aman-janaka dia misakafo ohatran'ny olon-drehetra mba miaina ohatran'ny olon-drehetra ihany tsy hananan'olona lonolony sy ihany dia noho izay zany dia inona no atao hoe fety sambatra aminao zany afaka mba miala voly mivoaka kely fianakaviana mba afaka mba mifaly aminao hoe ny vola mahasambatra zany amin'ny akapobeany aloha tsy mahasambatra io daholo ny fototry ny zavatra rehetrarehetra nefa amin'ny lafiny ray ilaina ilay izy efa hafiriny ianao nanao an'ity asanao ty nanomboka tamin'ny covid-19 zany hoe ny tena marina zany sombain'ilay covid-19 iny ny karerako fa nanana fotodrafitrasa tsaratsara ihany patisserie reny zany ny asako tonga teo zany le hoe tsy mahazo miasa fa confinement nefa za tamin'izay zanako kely voateraka dia natahotra dia namaly ny teny deba dia lasa nahita n'ity dia hoe rehefa misy atao aloha dia atao dia nanomboka tamin'iny jusque zao zany misy cadeau de Noël kely 150 000 ariary zany hoentinao anaovana fety sambatra dia mirary soanao sy ny fianakavianao dia makasitraka indrindra to manova fety sambatra daholo misaotra betsaka anao manoa ok Mano amin'ny Facebook amin'ny page Aaron en parle merci masto be inona ny asan'ny monsieur anao re mandrafitra manao trano sady tantsaha koa zany tatsaha zao nefa zao ny zavatra misy tototra zay ngamba misy fahasambarana zany dia zao amiko aloha misy heviny roa mivavaka aloha ray voalohany indrindra mamboly koa ray inona natao hoe fety sambatra zany hoe manao fety sambatra zany dia hoe miakina amin'ny tompo zay ngamba amin'ny fiainana satria efa azoko aminao hoe ny vola mahasambatra ny vola aloha fitadiavana satria raha tsy ampy ny fambolena tsy maintsy mitady dia amin'izao fety zao zany misy fanomezana ho an'ny krismasy zany omenan'ny olona miasa mafy dia ty zany misy vola 150 000 ariary dia mirary krismasy sambatra ho anao sy mivady aman-jany hitanao marina mitady vola fa ny zavatra tiako hoe mba maninona zany le fiainana hoe sombasombarana zay fotsiny zany fa mitady vola zany tsara ty misy fanomezana al sotra betsaka ny faraisy fa tena Andriamanitra indrindra sotra betsaka dia mirary soa dia mirary fety sambatra dia rehetra izay zany ny tiako mba ho tafafita fahasambarana hoe milama tsy miasa saina inona ny mampiasa sainanao ohatra resaka tsena zao ohatra miasa saina ianao tsy mandeha ny tsena ohatra versement efa hatraminao vinana zay madame Sara nivatra teto an-tsena efa taona teo dia aminao inona natao hoe fety sambatra manao zay mahafaly anao miaraka fianakaviana rehetra ny vola ve mahasambatra tsy mahasambatra fa manino vetivety izy eo aminao dia vetivety izy tsy tena tsy mahasambatra anao tsy oe amin'izany ve eny izy hoe mahasambatra ihany aloha izy raha hoe aminao izy mahasambatra ihany fa rehefa tsy manana anao dia miafy hoe ahoana izy reny ahitana vola ahoana ny solution misy fanomezana kely omenay ho an'ny olona mifo maraina miasa mafy cadeau de Noël kely amin'ny efatra maraina foana tena mendrika anao mihitsy ty cadeau ty vola le izy 150 000 ariary mirary soanao dia manova fety sambatra satria betsaka indrindra tsy izy fisaoana madame Sara dia bon courage be dia faly be zay manana anao eto an-tsena mandalo eto foana zay isakala hitanao zay za manaraka amin'ny pagenareo foana tegna navatarako anareo feo ke misaotra manaraka zany dia hitanao anaty vidéo zany ty zany dia mirary fety sambatra madame Sara teo ivelan-tseny zay nahita ramatoa efa lehibe mibata bidon ana rano tsemboka mafy izy moa ny andro efa mafana be ka tena rahanay izy safady manelingelina elle a accepté iza moa ny anaranao inona zany ny asan'ny madame Saondry natsaka hitanay tena mbola matanjaka be inona ny fahasambarana aminao ny fahasambarana dia ny faterahan'ny tsara mihitsy dia aminao inona natao hoe fety sambatra zany ny fety sambatra dia krismasy taom-baovao misakafo sa inona ny atao rehefa fety sambatra zany tsy hoe misakafo be zany hoe mba mifaly dia fanontaniana farany ny vola ve mahasambatra ny vola eny
ilaina ny vola fa vola tsy tena atao hoe fandany. Dia amin'izao fety zao zany misy cadeau de Noël omena kely anao satria tiana hianana fety sambatra ianao. Ty zany misy vola 150 000 ariary dia mirary fety sambatra anao dia mirary soa. Anaovana fety aky madame Saondra. Dia primo tsara. Sisy takalo mba zay manome fotsiny amin'izao Noël zao. Amin'izay anao tsy sahirana mibatabata be fa mba hoe miadakadana zany. Tsy averina nge iny. Tsy averiny. Fanomezana. Misy ankizy mahafinaritra ndraiky eto hividianana bonbon indray ohatra le mendry amin'ny tainy. Madame Saondra. Tena hoe tsisy takalony, tsisy hoe inona fa tena fanomezana. Hitanay ane madama teo tena sahirana mihitsy anao mibata. Sady misoratra mihitsy hoe mirary fety sambatra. Famanina tsy tiany madame Saondra resina. Dia atao ohatran'ny hoe karama zany. Iny karama madame Saondra fa niasa mafy ianao. Ino madame Saondra? Dia ahoana rehefa tsy mety izany dia lasa nitsoka vola madame Saondra gaga izay fa tsy maintsy nitady vahaolana maika. Dia atao ahoana zany? lasa Mandalo aty matetika misy izy. Izy tsy manaiky zany raha tsy le olona manakarama anazy no andraisany vola dia aleo amena madame. Izy moa nenaka madame? Madame Nana. Panovatra madame Nana. Dia satria moa zany madame Saondra tsy manaiky fa aminao ihany izy mandray vola. Dia aleo manakarama azy. Dia saika antanenao hoe inona ny atao hoe fety sambatra ho anao sy ny fahasambarana. Raha ohatra manokana izany zao dia le ohatrany rehefa faly ny ankizy dia mba mahafaka manao fahafapo an'ilay ankizy ohatrany hoe olona manodidina kosa. Dia ny vola ve mahasambatra? Raha vola fotsiny aloha tsy ampy mahasambatra. Tsy maintsy misy fianakaviana dia fitiavana sy ny sisa. Fa ilaina foana koa rehefa mifoana. Ilaina misy. Miaraka amin'izay. Marin'izay. Izy moa tsy nandray fa ianao zany hitako hoe manampy anazy koa amin'izay fanomezana karama anazy zay dia ty zany misy fanomezana cadeau de Noël 150 000 ariary omenanao. Satria betsaka anareo dia avy amin'izy moa ty zany. Avy amin'ny mpanao vidéo. Ianao manao Facebook? Ty lehibe tsy ty. Lazy fa izako na hividividianako zavatra hitako hoe tiany ary io dia omeko anazy. Dia mirary fety sambatra atsika. Dia misaotra anareo dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Fa ataoko tsy maintsy hikarakarana anazy ihany. Tsisy hoe amboamboarana ity zavatra ity dia tsy maintsy misy réaction ohatr'ireny tsy ampoizina dia izay zany ny zava-nisy. Misy zany olona tsy te handray vola fanomezana zany fa mety efa zatra'ilay hoe miasa mafy matsaka izy dia izay izy vao mandray vola dia zay. Tokony nandray aloha izy nalahelo be mihitsy raha tsy nisy an'ilay madama iray iny. Dia ianao tsy te hiteny zavatra mihitsy. Ohatrany fotsiny. ka tsy akizayko zany efa nitenenao zao fa inona moa teneniko hoe andeha tadiaviko fa izy. Tena efa tena ny encouragé daholo ny olona rehetra. Madame Saondra vitanao no mandray an'io fa tsy vitany moa zany koa atao ahoana raha zay zany le izy. Lasa izy nandeha izy lefitra amin'ilay ozy izy. Zay angamba samy manana ny tiany dia samy manana ny relation momba an'ilay vola dia izay ny fiainana. Tohizantsika zany ny fanomezana. Andeha jery makrely hoe. Mana fahasambarako manokana aloha raha ohatra hoe tsy makety intsony zay aloha. Tamin'ny oviana ianao nanomboka anakaty hoe inona nahatonga an'ilay izy? Tsisy vola. Tsisy vola? Tena zay mihitsy.
tena zay misy. Dia firy taona zay nanao an'ity? Herintaona sy tapany. Makaty dia avy eo inona koa? Tsy makaty fa misy zavatra ohatra hoe manao ohatra hoe varotra. Ok. Inona ny atao hoe fety sambatra aminao? Fety sambatra hoe sambatra ianao miaraka amin'ny fianakaviananao. Misakafo fa raha tsisy koa vola dia tsy misakafo. Marina zay. Zao zay tsy manam-bola dia tsy misakafo. Iny fanontaniana fahatelo ary vola ve mahasambatra? Tsy mahasambatra aloha le izy Aiza koa. Tsy mahasambatra aloha le vola satria raha manana be diabe ary ianao dia ataonao inona le vola be diabe fa tsy maintsy zarazaraina ho an'ny olona. Fa ilaina le izy, tena ilaina le vola. Fa raha diso be loatra dia tsy mety indray. Marina zay. Dia ho anao zao ohatrinona ny passage? Za mihitsy ve le fantany. Passage 650. Misy fanomezana cadeau de Noël zany ho an'ny olona miasa mafy. Dia anay hoe miasa mafy koa ianao dia ity zany misy vola 150 000 ariary dia mirary fety sambatra, mirary soko zany. Saotra betsaka tompoko. Dia fety amin'ny fety. Saotra betsaka dia mirary fety sambatra. Iafenina le feo fa le vatopatina anareo zay mba tsy sakarivo manaraka anareo foana nareo mitsabo. Efa tena olona ray farany sisa efa nanitety olona be dia be zay dia olona ray sisa fa dia tsisy tsony. Rary soa saotra betsaka. Zay dia vita. Tena marina reny, tena promis devant Dieu tia ny tananay hatsangany koa. Tena marina tompoko. Fa misy zany olona tena miasa mafy tsy hoe mangalatra na hoe manao inona fa mitady zay afaka ataony mba ahazoany vola, tsy manao ratsy izy na hoe tsy mandeha mamono olona fa mifofotra miasa. Hitako hoe tena honorable, je me dire honorable quoi. Eny honorable zany, eny marina zay. Falitsika hoe afaka manampy moa zany. Surtout amin'izao andro fety zao. Zao Mety afaka mandeha mody izy fa tsy voatery hoe izany eo. Ka zay tena marina. Zay zany fanampinana ataontsika dia falitsika. Ie. Mahasambatra zany ny vola raha ny tena marina e. Aleo tsy mandaigna hoe tsy mahasambatra fa misy mahasambatra azy koa. Lala ny vola e! Hitantsika zany fa samy manana ny valiny amin'ilay hoe inona ny fahasambarana. Tenenao amin'ny commentaire hoe inona ny anareo. Ary nenao marina inona zany tena fahasambaranao ty zany. Miaraka aminao Marina ve zany? Marina zany. Miaraka aminao dia ao an-tranontsika dia mijery télé dia miaimiaina tsotsotra iny e. Dia na tena zay ny fahasambarako. Dia vidy bocal maro be. Zay koa nena fa akoatran'izay ny fankafizana ny zavatra ananana, ny tsy fifananana amin'olona dia fanaovana vidéo milay. Dia zay indrindra ny tenenanay misaotra anareo izay nanaraka ny vidéo anay tamin'ity taona ity sy tamin'izay taona lasa tany ampiasao tapitap send misaotra any amin'ny vola sponsorisé. Dia zay zany inona moa zany tenenina tsony me voilà ny vola classe. Dia mirary fetin'ny farany taona sambatra gardez la pêche. Fa tena marina ve hoe zany fahasambarana? Aza minomino an'izany.